atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Adalanao ah. Tantara nosoratany Lota Ravalomanana. Mpilalao tantara Fetra Obelina, Sofaniry, Fifi, Christophe Rabearomanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelso ary mbola Rantora Manatsoa. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Adalanao ah. Fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra. Anio no andro faharoa. Andravo vavaly efa anontaniako hoe tsy manjony ve ianao? Akamotsy efa mivaliako io arakaraky n'olona miaraka amiko e. Natao anao ty lakanty satria efa natokanao an'ny mpanjony mihitsy. Androany vao nanao réveillon ty ambony ranotra an'izao hatrizay niainako mihitsy. Manaraka eny anabakabaka indray zaho. Ianao a? Arono a? Isany resaka taminao teo? Mama, mbola iantso io izy avy eo iaraha-batsika. Zany? Ouais, ohatry miletika le plan. Misy trondro manaikitra ve ao? Mino fa misy ao e. Ampiakaro angeny fitany? Ka za tsy mahaiko. Ampianariko ianao e. Tazomy tsara. Zaho ampiakaro amizay. Ouais. Tara loatritsika dia votsitra le iziko. Nefa ngeza be izy teo a? Tsy maintsy ho azonao iny avy eo e. Fantatra. Tahaka ny tahaka ny nahazoko anao. Dia isiantolalina be ah. Satria voaporofo marina fa tsy tompon'ny ampitso aho. Iza monina napo hoe isy an'izao. Roa volana ty aoriana iaina fahasambarana ataony ilanao ary miatsa. Zako? No baponao tanteran-karabaka teny ah. Tsy navelanao ary tsy lasanao ambogadiny ny amiko manontolo. Ianao ny nambaba voalohany dia mba namaly faty ako. Na hery vaika loatra ny valifatinao ry mihaja. Any ka na niseho mafy be aza dia resinao ihany ny farany. Mistery amiko ny fahasahinana anao. Hitanao? Indray be koa ny taiza. Nitereny sy lavolefina eo anatrehan'ny zavatra tiako. Fa anao foana ny fomba rehetra mba hahazoana azy. Dia isotra ny ray benao ah. Efa lasa izy e. Azafady. Raha inialy nanana fahasahinako avana be izy. Saingy bitika ihany zany raha hoarina ny anoro mihaja. Zany ve? Ary ny fitiavana? Tsy andainga fa tena tia azy. Tena ny tia azy ah. Saingy fitiavana mandalo ihany zany. Izay rehetra mombanay teraka tao anatin'ny 2 minitra monja. Raha fiti tataitra ny anay tapabolana ihany fa tsy naharitra. Ary ny antsika? Ny antsika ndeha atao hoe miforona tao anaty ady. Ndeha atao hoe natanjaka loatra ny sandrina noritoro ny fitiavantsika. Ny any manitikitika dia hoe azo ampitahaina amiko ve ilay vao mandray ho vadinao. Mazava ho azy aloha fa tsy e. Tena marina na izay aza tsy mbola mifankahita amin'ny vantana. Oy, io aloha fa manaikitra indray izy zany. Mihaja, manisa telo dia ampiakarinao amin'izay ah. Telo ary? Isa? Zay. Tsy tapitra akory ny teloko dia nampiakarinao le izy. Azafady fa tsy zatra ampiandrasinako. Ay moa, tsy tadidiko. Bravo belona izanaty izany. Hoe, ty fa miantso ma. Iresaka amiko koa ianao. Ka, aloha tsy mbola zao. Tsy sapako loatra ny toerana misy anao. Aiky fa marary ianao fa miaritra. Tefy, misaotra misy. Ialy namako ianao. Ary mahagaga fa izay rehetra mahazo anao dia toy ny miahatra amiko. Izay rehetra mahakasika anao dia mahasarotiny ahy. Ialy inona ny azoko atao anao? Raha tsy mampaninana anao dia
mety verevera natonoko an'izany rehetra izany. Tsara maraina mialy a. Mbola natory ianao dia tsy nifoazika. Iarina nga ianao? Oe, aiza ny... Io atongo-pandriana io ny atin'akanjonao. Fa tsy voatery mitsangana ianao raha mbola tia atory. Zaho no manka hiasa dia tsy maintsy mifoha maraina. Dry, fa maninona ny tinia ianao? Tefy. Tsy azoko. Nanao tao foana. Nanararoatra ianao. Tsy nanararoatra anao a. Ary tsy nanao tao foana ianao fa nandray safidy. Tao natao fahalemeko any nalainao fanahy. Tsy nanana hery nandavananao a. Zany ve no nandraisanao azy? Aita ny akanjoko. Anaovy ty lobaka ty. Tefy. Nanitsaka ny tokony fanaovana isivina. Mialy a. Ampy izay. Tsy manan-draharaha amintsony ianao. Si mbola teo ampiandrasana ny fiverenany Ary izy. Aiza izy amin'izao fotoana iresahantsika izao? Ary manao inona? Hitanao fa mangina ianao. Na marina na diso ny zavatra nolazainy taminao dia tadidio fa efa tsy hanao intsony izy. Fa nahoana? Tsotra be. Matanjaka lavitra noho ianao ny mpifanandrina aminao. Tapabolana niarahana tamin'ny serveuse kely avy any ambanivohitra. Azahoarina amin'ny 3 volana ny fampizarana fitiavana tamina zanaka minisitra. Lehilahy no miteny an'izany. Manindrona be fomba filazanao azy kanefa marina. Efa vita homana fa avelako ianao. Eo ambony latabatra eo ny lakilera sendra hivoaka ianao. Aza mihafahafa tsony fa efa tompo-trano ianao zao. Viva 98.8. Telo volana zato izay ny taty tany lavitra taty an'izay mialy. Ny ampiandohana tsy noveriko vetivety dia hoadonako ny fisiny. Tsy omeko tsiny izy raha nilaza valeo satria tsy afaka niantso azy noho ny antso azy indray dia tsy andraisany tsony. Lavitry ny maso, lavitry ny fo. Mialy. Ary maninona mora ny ramoko atsony izy dia raha sanatrika mandray nefa dia ahoana? Dia hotsoroko amin'ny marina rehetra na dia tsy zava-dehibe amin'ny tsony azy izany. Rasy fa ho atsoko. Allo? Io fanandray. Isaka io? Manao mialy. I vina ihany. Vina? Eno Vina? Tenenao ve izany? Rekaka faly be mihitsy aleo vadika video raha mety aminao? Mety be mihitsy ary zaniko. Zahy mialy. Niova be ianao Tony ena be. Vina. Tsy mino hoe ianao marina io. Na izaho koa zany tsy mino hoe mbola niraisinao ihany ny antsiko 3 volana ty aoriana. Tsy mampino. Niova be ianao. Lasa fotsy be. Miaraka zany nareo Stefy? Fa ahoana? Raha tsy diso ny fitadidiako dia fandrinan'ny Tefy io ipetrahanao io. Ty amin'ny namako Ka efa miaraka amin'ny olon-kafa ianao zany. Tsy azoko. Ka hoe leo anay ianao satria tsy afaka mifandray-tsika dia nangoronetana ianao ary lasa tsy nanao velomamimamy akory. Taorian'izay moa niezaky ny antsoanao foana fa tsy niraisinao tsony. Mesazy tsy nisy valiny dia izay nahatonga nanieritreritra hoe marina ny tenin'ny mama. Ahoana tsara hoe Vina? Zaniko. Ina daholo izany lazainao izany. Tsy somarina izany na iray azy. Tsy azoko. Nandany izany mama aminao? Tsy fantatro. Ny findaiko aza tsy navelan'ny nampiasaiko. Aveo izany roany. Ahoana tsara hoe ry mialy?
Androany ianao? Tantara lava be zana Rivina. Rehefa tonga aty ianao dia miresaka tsara tsika. Ny azo plasaina anao dia hoe miandry ianao ary mino izay rehetra milazainao tamiko. Indrindra natoky ianao ana dia marina tokoa aza fa ambony lavitra noho izah izy. Rovina ianao no iverina? Ahoana re izany? Efa tsy ho ela intsony mialy a? Izany ve? Omeo toky Vina, omeo toky a. Iverina. Izay fa avelako ianao dia angatahako ianao tsy antso mihitsy. Bay! Eny ary, faly be fa mbola afaka niresaka ihany tsika na dia efa tsy nisy fanantenana intsony aza tato anatiko. Tena hoe sambatra be. Bay! Faly be mialy. Fa nahoana koa ary mbola nilazan'izany taminy ihany. Tsara maraina ny malalako. Efa maka-rivotra maraina aty an-davarangana ianao. Satran-dravina nitazona ny ranonando eo amin'ny mandrakariva saingy tsy hamelaza anao an'izany no masoandro e. Raha tsy diso aniotsika niaraka ho any amin'ny otry. Ary iny reto omenao Ny taratasy momba anao re. Ataoko iny reto. Tsy taronao nga fa tapitra rapitso angely telo volana e. Tsy azoko. Vina, eniko ny resaka reo sy mialy moaly. Tsy afaka mitazona anao tsony satria efa manatopy ianao no nalaiko. Pindrana ary efa tonga ny fotoana tokony hamerenako izay ndraniko. Sady vehivavy tahaka azy koa nge ahy mahatsapany ihany. Iny izany lasainao izany ry mihaja. Vazivazy angamba e? Tsika no ilay resaka sy mialy alina ve? Nanandrana ny antso azy fotsiny saika nitsotra tamin'ny momba antsika sainy. Tsy ry Vina, tsy afaka manary azy ianao raha mbola miandry ny fiverenanao izy. Mihaja, fantatrao tsara angamba fa... Raisy reto e. Dia omany ny dianao. Efa tapitra raha teo koa ny séjournao aty à Norvège e. Mihaja. Viva radio nanolotra ho anao teo adalanao tantara nosoratany Lotara Valmanana. Novelomin'ny Fetraobelona, Sofaniry, Fifi, Christophe Rabearmanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelso ary mbola rantora manatso. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvondy. Adalanao fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra. Renesinao rahampitsony toiny.